faly miarahaba sika rehetra mpanaraka sy tapaka natao tagasy ny tenako androany isika dia ndiresadresy indray ny famitianam-baovao toy ny mazatratrany ka hoentina amintsika androany ny mahakasika ny tontolon'ny mozika izany hoe ny fanohen-kevitry nyreo artista sasasasany sy ny zavatsoa izay azon'ireo artista tamin'ity faraparany taona 2024 ity fa milohan'izay dia aza dindo ny manao commentaire amban'ity vidéontsika ity mba afahantsika mandravy nandreny hevitra rehetra eny anaovantsika vidéo manaraka eo ara aza diny ihany koa lekeny vidéontsika ara aza diny toraka zany hatrany miabone amsainantsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefany misy tomatao tagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampendrely isika fa aviatrany tonga de vavany ndawary raha miresaka tontolo mozika isika dia ny zavatra tonga tsy hainy be sy ny maro aviatrany dia ny hoe ambiance fa finaretana ary ihany koa manala stress ny rehetra izany resaka muzika izany ary maro moa ny gadona samihafa izay voiziny mpanakanto malagasy amin'izany misy ny mihetsiketsika ary misy ihany koa ny milamindamina ao anatin'ny tontolo mozika ihany noho ny fahasahiranana kely izay ny lalovany dia tsy maintsy nahiditra tany Anjanamasina Inatex fa voalaza nefa ny tamin'ity herinandro ity fa efa nivoaka soamantsara ny hôpital Anjanamasina izy ary efa niverina amin'ny état normal izy amin'izao fotoana izao ka noho izany dia mirary soa azy hatrany izay avy ety Amboatawatagasy tsy vitan'izany nefa ny fa maro ireo mpanakanto izay nahazo zavatsoa tamin'ity faraparany taona 2024 ity ka isan'izany ny mpanakanto WAWA izay fantatsika tsara fa isan'ny mpanakanto mitondra avon'ny Madagasikara manerana an'izao tontolo izao indrindra fa ny eto Madagasikara ao anatin'ny gadona mihetsika moa ny lehilahy izany hoe mivoy ny gadona salegy izay mampalaza ny faritra avaratriny ary izany indrindra no mahatonga ny mpanakanto WAWA izay mbola tsy azo ataony ninina mihitsy amin'izany resaka salegy zany mandraky tiny androany ka noho ny ezaka izay nolofosany tao anatin'izay muzika izay fony fahakeliny mandraky tiny androany dia naro ny tombotsoa izay azon'izany mpanakanto WAWA izany vokatr'izany muzika zany rehefa avy nahazo ny camion ngezabe iny izy dia iny fa nahazo n'ilay limousine izay mbola izy rery moa zany mpanakanto malagasy manana zany limousine zany hatramin'izao tamin'ity farafaran'ny volana Desambre ty indray dia iny fa namoaka 4x4 Ford vaovao be izao indray ny mpanakanto WAWA izay isany nanaitsany be sy ny maro ihany raha tato amin'ny Facebook nilaza moa ny mpanakanto WAWA tamin'izany fa tampoka ary tena tsy nampoiziko everiko mbola nofinofo foana aho nefa tena izy koa ary mangasitraka ny mamany washer sy ireo rehetra izay nanampy azy ny vidin'ity fanomezana ho ahy ity ho hiatrany mpanakanto WAWA rehefa nilaza izy tao ampejiny izay nanambara ny hafalimpony tamin'ny fanomezana goavana izay avy tamin'ny vady andefo mandriny ity ka noho izany dia mirary soa ho an'ny mpanakanto WAWA izay nahazo zavatsoa ary vitsy ny olona manana fahefana mividy an'izany 4x4 Ford izany raha eto Madagasikara ny resaka mbola ao anatin'ny tontolo mozika ihany nanao fanehoan-kevitra moa mpanakanto lahety izay avy any amin'ny faritra Sofia iny moa ny mpanakanto lahety izay fantatsika fa mpanakanto mivoy ny gadona rap izay somary fangafangaro kely nilaza moa izy tam'izany fa mifoaza ry tanora kamovelona ho izy ianao tsy zanak'olona manandraha na mpanan-karena ianao tsy olona nahita fianarana firy ianao tsy olona tsara tarehy nefa kamovelona sady voretra kamo ianao na handinika zavatra hanatsaranao fiainanao aza mahakamo anao antanio vatanao amin'izay zavatra andraindrainy tadidio fa ny fiarahamonina misy anao tsy maintsy misy olona efa nahazo taona kanefa sahirana fady ranovana mampalahelo sy ny sisa misy ireo tsy maintsy mitatitra ranon'olona manao dokera vao mahita hoanina nefa zoky olona ihany efa avy tanora toanao izy ireny nefa kamo sy nandevoziny hakamona sy etraketraky ny fiainana mifoazy ry kamo velona hoy lahety hatrany raha naneho ny heviny tao ampejiny aboahoan-kiaka mbola ao anaty tontolo zavakanto ihany dia iny fa namoaka ny hira vaovao indray mpanakanto Dadilove izay fantatry ny be sy ny maro fa isan'ny mpanakanto be mpakafira eto Madagasikara ary nahafantarantsika zany Dadilove zany dia ny hirany izay mifendrifendro hira-pitiavana ary isan'ny mpanakanto manandratra avony vehivavy raha ao anatin'ny tononkirany sady ihany koa mpanakanto isan'izay tena be fitiavana satria hita taratra ao anatin'ny hira izay navokana hatramin'izay fa hira mifony fitiavana sy mifony hanatra avokoa ka tamin'ity herinandro ity dia namoaka ny hira vaovao indray izy izay nampitondray ny lohateny hoe soranaka piblio izay isany efa be mpanaraka sahady izany hira zany amin'izao fotoana izao ary isany manana ny lazany tokoa izany hira izay vonavoakany Dadilove izany indrindra fa amin'ny ireo tanora izay misehatra ao anatin'ny serasera Facebook sy ny TikTok sy ny tariny fa dia feno ambiasana teraka izany hira izay navoakany mpanakanto Dadilove izany ary miampy ireo somary hatsikana kely izay ataony mandrafitra n'izany hira zany hatrany mo dia tena miavaka tokoa ity mpanakanto Dadilove ity raha amin'ny samy mpanakanto na dia maro ary ireo mpanakanto zay samy mivoy ny gadona mafana to azy izay sy zay ara tomboky lasy tomboky vavy hamarana koa ty vidéontsika ity manasitsika rehetra hanao commentaire amban'ity vidéontsika ity mba afahana mandravina ndreny hevitra rehetra eny anaovantsika vidéo manaraka eo manasitsika ihany koa ilakeny vidéontsika ary manasitsika tanandroatrany abone amin'ny sainatsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay levana misisy tao Amboatawatagasy tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka de mirary soa
farany agnaty fô ragno mbola hely ziska tsika jiobe mitiavako anao tsy mio vo maika me mitô sasany anao tsy falovy aminao zao jiany fa mahery fitiavagna atolotro anao tanignesa atolotro anao ty foko mbaleva atolotro anao kaza miagnatsy zaho tsy agne fa mahery fitiavako anao kaza tao adala zaho tsy agne AZA miagnatsy gne anao tiako